na dia tsy eto Madagasikara aza fa mila ravinahitra ny dilam-bato ireo zanaka malagasy am-pielezana na diaspora dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Io no nambaran'ny président Siteny Randrianasolonyaiko nandritra ny fihaonana ny karakarain'ny prositen'ny Europe tao amin'ny domaine de la Tuilerie ao Paris tamin'ny asabotsy 12 Jolay lasa teo. Raha tambatambatra ny vola ny diaspora rehetra mandeha zao tontolo zao dia mitovy amin'ilay vola izay talahotsika amin'ny banque mondiale CFE. Izay dia manana anjara toerana eo amin'ny fampandrosoana koa ny diaspora fa ny olana moa amin'izao fotoana izao dia tsy mitovy amin'ny diaspora ny Sénégal sy diaspora ny Ethiopie isika izay mamela malalaka ny fahafahanjareo manao investissement na manjay anjara ary na fandefasana vola koa maivamaiva ny anjareo any amin'ny tany izay misy azy. Fa raha misy moa ny diaspora farany matanjaka indrindra dia ny diaspora ny Israel. Fa aty any Afrika diaspora matanjaka dia ny Ethiopie voalohany, faharoa Sénégal. Nandritra n'io fihaonan'io no nanambarana ny fitsanganan'ny prositeny international ao Europe ka nampahafantarana ireo mpikambana mandrafitra izany. Donc c'est né aujourd'hui la plateforme Procitène. Donc c'est un remerciement pour ceux qui étaient venus honorer de leur présence le Miavatour international édition Paris. La deuxième raison, c'est l'annonce de la naissance de la plateforme Procitène internationale. Niarahaba azy ireo ny président Siteny ary nilaza ny fananany fahatokisana 100 isan-jato amin'ny ekipa izay nijoro. Dia miarahaba ny fitsanganan'ny Procitène eto Europa ary ny fahatokisako anareo dia 100 isan-jato ary laveko foana hoe miankina aminareo amin'izay mbola any aminareo mino fa anao tongotra miara-mamindra isika tana miara-mandray soroka miara-milandra afahantsika anova ny Madagasikara. Ohatra izao sahady ny isan'ny Procitène eto a Paris mety misy azy amin'ny faritra hafa koa Europa zany dia mahavelom-bolo samy malagasy ary tsika iabiaby ifanoana isika mba tena hisy zay firaisan-kina tsika malagasy rehetra zay. Tsy izaho Siteny Randrianasolonyaiko no mpanavaka azy. Tsy misy zany. Ary fefa napetrako, efa niteneniko, afaka jerenareo ny asa. Miala efa mahay dia mahay. Tsy misy jerena olona zany. Siteny tsy manavaka azy. Siteny mametraka an'izay zay asoan'ny malagasy rehetra. Amiko tsisy olana zany. Na baka io, na avy ahiny zay, na avy any antsinana makany andrefana, na avy any antsimo makany avaritra, na avy voatany ray ihany isika. Ary tokony diniantsika fa tsy miantony mampisaratsaraka antsika koa satria raha nanontany olona ray aman-dreny avy Antananarivo dia niteneny tamiko zay zao zay. Lana mitokana ihany mampiray ny Madagasikara. Voalohany fiverenatsika mahafantatry ny tantaratsika. Faharoa fitsinjaram-pahefana. Mitovy ny rehetra. Tsisy atao ambany, tsisy atao ambany. Mankasitraka, makatena, sambo tain'Andriamanitra, oeraverina le Procitène Anisan'ny voadinika nandritra io fihaonan'io koa ny mikasika ny Miavatour international no tonto saina ny 14 Jona lasa teo tao amin'ny domaine de la Beauvoisière atao Paris sy ny fomba anohizana ny ezaka fanohanana ny programa natolotry président Siteny Randrianasolonyaiko. Sami malagasy
Ity no miavatory voalohany hanomezanay proposition hanazavazavanay an'izay hoenjiky ny programa zay no eretreretinay nalaina avy aminareo hoentina hampandrosoana amin'ny Madagasikara. Tao anatin'ny fifaliana sy firaisan-kina tokoa no niarahan'ireo prositena internasionala sy ny diaspora izay tonga maro nanonona ny antso ny tafatafa sy niaran-dinika mikasika ny fiainam-pirenena. Ny farana tamin'ny fiara mitotorebika tamin'ireo mpanakanto malagasy sy monina ny Europa ny fotoana. Rivera, Ninas, Lamarck, Despacito ary TJ Jerry no nanafana ny fiarahana tao anatin'ny firahalaina tanteraka. Na izao mizady taona, na andrino mizahindrona, fiarahana, hifankatsiahana, firaisana minany atsena ro fa tsy hanambina ny any sasany, aty